iraintsika ny hira faneva sambatra. Alahady fa 17 manaraka ny Trinité anio alahady fa 20 septambra taona 2020 izay trotronam-bavaka ny sampanasa fandalinam-pinoana eto amin'ny sany FJKM. Ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Ny sampana mpanazava stily no hitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tompontsika ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha iarahantsika mamaky ny salamo 7:30 salamo 7:30 vakina ny andiny voalohany ka hatsahantsika ny andiny fahavalo. Salamo 7:30 vakina ny andiny voalohany ka hatsahantsika ny andiny fahavalo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eny ao an-tren'Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina, ka hidera ny anaranao no ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Efa nomenao ny voninahitra ny tenao ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fasahiana ka nisy hery ny fanaiky. Jehova, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fandren'ny teny vavanao izy, eny hirany amin'ny lalan'i Jehova izy. Fa lehibe ny voninahit'i Jehova, fanadiavasa Jehova dia mijery ny ambanin'ny toetra, ary mpiavonavana fatany eny lavitra eny. Na dia andeha amin'ny fahoriana aza aho, dia melonay ianao. Aniditra ny tananao hanohitry ny fahatezeran'ny fahavalika ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehova natateraka ny amiko, Jehova mandrakizay ny famindram-ponao, aza mavoa ny asan'ny tananao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Amen.
tahaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, velom-pisaorana ny anaranao izay amin'ity androany ity satria noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao anay no nahatafavory anay tahaka izao. Isaoranay ianao Tompo satria mbola nomenao fofonaina mahavelona ahafahanay makaty amin'ny trano fiangonanao, mbola nomenao hery sy tanjaka ihany koa, dia noho ny fitiavanao sy famindram-ponao izany. Rehetra izay tafavory eto Tompo, idera sy ankalaza ny anaranao, koa mangataka ny fanenao masina arany mba hitantana ny fanahinay mba hiambina anay hatrany amin'ireo fahavalo izay mety anankirotana anay. Ireo olona izay mikasa hamonjy izao fotoana izao koa Tompo, dia ianao ny angatahanay hitsimbina azy ireny ny an-dalana. Ireo olona izay tsy afaka mamonjy izao fotoana izao, ianao mahafantatra ny sakana mety mahazo azy tsirairay, ka ianao ny bitsika ny fanahiny fa mba ho ataony lohara-pamerana eo amin'ny fiainany fiderananao. Dia apetraka eo feny am-pelantananao ny liturjia iray manontolo Tompo, mba hiroso amin'ny atsakany sy andavany tokoa. Saotra Tompo noho izany vavaka izany. Dia izany vavaka izany Tompo, dia tsy hampanay tsy feno raha tsy hakambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay, fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Rainay ny sazaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay eloka taminay. Aza mitondra anay ho fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Aorian'ny hira ny sampana mpanazava stily dia ny hira fahavalo amin'ny fitopolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny fahatelo no hiraintsika. Zany dia hitantsika eo amin'ny boky numéri. Boky numéri toko faraiky amby telopolo, raisina amin'ny andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Boky numéri toko faraiky amby telopolo, raisina amin'ny andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Efa hita zany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Eleazara mpisolona tamin'ny mpanafika, izay efa tena amin'ny ady, izao ny lalàna hotandremana, izay nandidiny Jehovah amin'ny Mosesy, ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy ny vy sy ny vy fotsy ary ny firaka, dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo dia ataovy ao amin'ny afo dia adio, kanefa ho diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy, ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy amin'ny rano, ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro fahafito dia adio ianareo, ary rehefa afaka izany dia mahazo miditra eo amin'ny toby ianareo. Amen. Mbola itony vakiteny. Hotohizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany, toko 10, andininy voalohany ka hatramin'ny 15.
Koretianina voalohany toko 10 andimy voalohany ka hatramin'ny fadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fatiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa tao ambany rahona ny razantsika rehetra, na makivaky ny ranomasina izy rehetra. Natao batisa ho an'i Mosesy, tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra, nihinana ny sakafo ara-panahy iray ihany izy rehetra, nisotro ny fisotroana ara-panahy iray ihany izy rehetra. Fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy rehetra, any Kristiny izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fanaringana tanantany efitra. Amen. Mitoy mivaky teny. Faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny aram-pilazantsara ny Luka, toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia ho vakiantsika eo am-pitsanganana. Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa dia 7 lahy, ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay ho alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny aveo perikopa lery. Luka toko 10 roambin'ny folo. Fangato fa Marina zany, marina zany. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy, tonga nampy afo teo ambonin'ny tany aho, ka nanao ahoana ny faniriako mba hieritreretana izany sahady. Ary nanana batisa hanaovana ahy batisa ho ka manao ahoana ny fahoriako, ambarana hanatanterahana atao anareo va ny tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho, tsy hanohy izao aminareo fa hampisarahana, fa hatramin'izao dia tsy misy dimy hisarahan-tsaina aho, antrano iray Miara mamaky aminy tsika. antrano iray telo Amen. Ray masino, manamasinana fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Mbola iombona mivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao anay, misaotra ny amin'ny teninao izay novakiana taminay teo. Ankehitriny ary izahay hiaino handray ny hafatra avy aminao, avy amin'ny alalan'ny mpanomponao,
dia meo anay ny fanaino masina fahanay tokoa mandray izay teny tianao ambara aminay ny tian'io ity ary esory izay sakana rehetra tsy afahanay mandray izany teninao izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay no ametrahanay sy anaovanay zavako izany. Amen. Avandriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Koritianina voalohany toko 10. Fiangonana tany Korinto dia mipetraka amin'ny renivohitra. Korinto zany mbola misy tanàna mandrika ankehitriny any Grèce na Grika zany. Misy seranantsambo anankiroa avy ao ankavia sy ankavanana. Tovitovy endriky ny lohan'ny Madagasikara ny antsiranana ilay izy afaka asiana seranantsambo amin'ny ankavia ny ankavanana. Ohatr'izay Korinto. Vokatra izay zany dia tena tany mandroso ary fohy be ny kolotsaina Grika sy Romana. Feno vahiny ka noho izany tsy sarotra nampandroso azy. Dia nandroso tahaka izany koa ny fiangonana izay naorin'i Paoly. Saingy rehefa nandroso zany nisy fisaratsarana taoko satria maro ny manam-pahaizana tao, maro ny manan-karena, nisy foko samihafa tao, firenena samihafa, nisy nanana fanomezam-pahasoavana samihafa koa taony naina amin'amy. Nalaza tamin'izany ny fiteny tsy fantatra ka nahatonga ny Paoly nanitsy hoe tsy ny fiteny tsy fantatra ny voalohany fa mitory-teny na ny faminaniana ny voalohany amin'ny fiangonana fa tsy fiteny tsy fantatra no ataonareo voalohany. Satria tao amin'ny fiangonana tany Korinto zany efa lasa le fiteny tsy fantatra zany teny natao hoe zay vao tena izy. Dia nahiliky Paoly hoe fiteny tsy fantatra zany ary amin'ny rambona ary amin'ny farina ary satria tsisy olona mahafantatra azy. Zavatra tsisy olona mahafantatra izy ka atao inona? Farina amin'ny fanomezam-pahasoavana io Paoly apôstôly. Eto amin'ity toko 10 ity izy manao fanompirenam-ponoana. Andraisintsika aloha hevitra hoe kristianina miorina ao amin'ny tompo. Kristianina miorina ao amin'ny tompo. Zavatra roa singanina amin'izany. Paoly apôstôly rehefa miteny hoe mahatoky izao teny izao, ny zava-dehibe tiany resahana. Ny faharoa matetika ampiasainy koa fa tsy tiako tsy fantatra reo rahalahy. Zany hoe tsy tokony tsy ho fantatra reo. Zavatra tsy maintsy ny dikan'io. Ny zavatra roa amin'ny tsy maintsy ny Paoly ny resahantsika dia fiainana mahavita batisa. Mila iainana ny mahavita batisa. Raha tsy izay dia manahirana. Vakitsika ny 1 sy ny 2. Fa tsy tiako tsy fantatra reo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambamin'ny rano, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra natao batisa ho an'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina.
dia mitsambikintsika amin'ny andinin'ny fahadimy ahoana hoy izy nefa ny ankabeazany dia fa naringa amin'ny tanan'hevitra ny dikany hoe naringana tanan'hevitra io zany a tao ny maty an-dalana tao ny sazian'Andriamanitra tao ny maty anady fa midikan'io ingeza be dia zao satria naditra tena an-dalana ny zanak'Israely dia Andriamanitra hoe tamin'ny talohany nafinan Jeriko io ianareo lehibe rehetra io izay majera zany tany mizany fotoana zany ny lehibe da atao hoe 30 taona miakatra tsy misy miditra amin'ny tany Kanana ianareo afa-tsy 3 ihany tsy olona 1000 nentina teo fa maro firenena ray 3 ihany tafiditra tamin'ny tany Kanana dia Joshua, Kaleba ary Elezara Mosesy ary tazana ohatran'izao ny tany Kanana dia mijanona teo izy maty fa maninona moa le hoe ny ankabeazany sitrak'Andriamanitra fa naringana tanan'hevitra inona moa zany batisa zany to mbola tsisy amin'ny testamenta taloha Paul apôstôly manazava hoe tsy famorana ihany tandidin'ny batisa kay fa ny ranomasina mena dia milaza batisa ny Israely tsy tiako tsy fantatrareo raha lafa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina rehefa misy batisa marina dia tsy maintsy misy rahona sy rano rehefa manao batisa tsika misy rano dia ny rahona nambony natao batisa Jesosy misy rano teo dia nisokatra ny lanitra misy rahona marina ka ny zanak'Israely araka ny fanazavan'ny Paoly dia nenti ny herin'Andriamanitra vahoaka voasedra nafahana avy tany Egypta nosorona vahoaka an'Andriamanitra izy rehefa tafita ny ranomasina mena zany hoe ny ranomasina mena ny Paoly dia batisan'izy ireo nanadiovana azy ireo ny ranomasina eo amin'ny Israely dia manambara fahafatesana tanareo fa mitovy amin'ny batisa ihany manambara fahalotoana fitambaran'ny loto rehetra dia mankana ny ranomasina ary fatatsika tsara zany dia izay mahatonga ny zanak'Israely dia nahintsina tao amin'ny ranomasina mena ny lotony rehetra ara-panahy izay mahabatisa azy fanadiovana fanamasinana fananganana azy voaka an'Andriamanitra natao batisa amin'ny anaran'ny Mosesy ireo teo amin'ny rahona sy ranomasina ny rahona manambara ny fanatrehan'Andriamanitra ny ranomasina maka ny loto rehetra izay mahabatisa azy kanefa tsy niainany zanak'Israely batisan'ny ranomasina mena io izay mahatonga amin'ny salamo sy ny sisa ireo feno fampatsahivana ranomasina mena izy io zany batisan'ny Israely ary zany mahatonga antsika manao batisa an-jaza zany firena rehetra indray batao batisa zany ny lehibe ary ny betsaka sa ny zasa ny zasa satria batisa io io natao hoe typologia batisa io ranomasina mena io Paoly ary natao batisa tao izy sy ny ankonany ny rehetrarehetra zany na kely na lehibe na zaza mena vava nandalo ny ranomasina mena izao nefa ho Paoly ny ankabeazany dia tsy tafita fa maty tena an-dala naringan'Andriamanitra manahirina be io teny io satria itsika zatra manao matematika statistika hoe raha olona manalina amin'ny olon-dehibe satria tadiditsika fa ny 30 taona miakatra le resahana azon'le ozina teo raha vahoaka manalina ka mety 30 taona miakatra zany no aringana misy amanalina miringana zany aho zany dia olona 3 ny tafita raha tsika chapelle militaire zay eo amin'ny 1000 eo zany tokony firy sisa tanareo le mampieritreritra be le teny fampitandremana mafy zany ataon'ny Paoly io hoe amin'ny olona be dehibe niarina lefa tamin'ny ranomasina mena teo ny ankizy ihany ny tafiditra tany ny ankizy ihany sy ny tanora tsy ampitaona satria natao hoe ampitaona amin'izareo 30 fa tsy 20 ohatra ny antsika dia izay miditra tany Kanana niditra ny 70 taona zany hoe ireo ankizy teraka ireo zany taorian'ny ranomasina mena dia feno 70 taona azo aloha zay kado izay le ambony 70 taona rehetra zany maty daholo ringana tena an-dalana
telo ihany tafiditra zay natao théorie du désert. Rehefa tsy mety zany le lehibea le zanany sisa tezaina. Dia nisy fanontaniana zany tamin'ny fampifanana mpitandrina. Fanontaniana zany dia zao. Misy olona tsy mety miova hozy izy inona no atao, dia samy miteniteny teo. Zay miteny valin'le hoe ka izy tsy mety miova. Zay miteny valin'le olona hoe izy tsy mety miova. Farany naseho azy ty, ny ataonao vaovao malaky izy ho faty andibiasan'ny zanany. Tezitra indray izy nahazo ny valintena hoana koa zany izy. Vakio ny soratry Paoly amin'ny Koritianina voalohany toko 10, zay natao hoe théorie du désert. Ny lehibe fa tsy avitra tsony fa aza miresaka aminy fa aloha zay natitra ny zanany manao sekola lahady. Dia manatitra tokoatrany izy dia manao rakitra dia mody fa izy tsy mankany an-danitra fa le zanany iny no hoaniny fa izy indray dia mankaty foana manatitra an'io. Ka ilana fitandremana fa zay le théorie ty hoe le lehibe rehetra hoe ringana ho izy fa ny taranak'ireo no navotany. Ka na vita batisy ianao rehefa tsy hainanao tahaka ny Israely tamin'ny ranomasina mena, aringana ihany ianao. Aringana ihany ianao. Fa tsy vitany hoe vita batisy dia efa milaminany hoe ponctuel dia mipetraka any. Iny zany teny efa lasany plus que parfait. Fa zavatra iainana izany batisa izany. Zavatra iainana. Ary mariky ny fanadiovana ny zanak'Israely no tenen'ny Mosesy amin'ny Nomery toko 1:30 teo. Zanak'Israely nanafika tany Midian, nahazo babo maro. Nety zareo avy tany vehivavy, ankizy, tanora, volamena, vatosoa, fitaovana. Tezitra be Mosesy, nareny izy vahoaka voadio vahoaka masina ahoana ny fangaroaronareo amin'ireo. Io indray nareo dia akavady amin'ireo dia anompo sampy, vono daholo ny vehivavy rehetra mahalalala hozy izy. Vono daholo. Dia ny vonono koa ny zazalahy rehetra, zay vierge ihany no alaina. Zany nisy teo. Ave le zavatra azonareo nampandalovy afo daholo, na volamena na inona mandalo afo. Zay tsy matanty afo, mandalo rano. Endrika ilazany Mosesy hoe mila iainana zany fahadiovana zany. Ka hatramin'ny volamena sy ny sisa azo avy tamin'ny toeran-kafa dia mandalo afo, mandalo rano. Ary zay zany le fiaina mila iainana. Ny mahavita batisa raha tsy zay dia ringana ihany ianao na vita batisa azy. Miaina ny mahavita batisa tsika dia miorina tsara. Fa ny faharoa dia izao, mila miaina mpandray fanasà amin'ny tompo. Efa mitambatra ty fampianarana ty zany ny antsika ny ankatoko. Vakitsika indray ny toy ny teo. Koritianina voalohany toko 10 andininy 7 indray hatramin'ny 5. Andininy 7 ka hatramin'ny 5 vakitsika. Ary izy rehetra nisotro. Fa nisotro tamin'ny vatolampy faranaraka azy. Ary Kristy zany vatolampy zany nefa ovy koa anao mpandray fanasany tompo teo ny vita batisa ny resahany. Izy rehetra ny inona sakafo-panahy, fihinam-panahy iray ihany. Inona moa io sakafo-panahy nomena tanan'efitra io? Inona io ampianarina amin'ny sekola lahady? Mana dia ohatran'ny mofo misy dibera na fromage. Ary irery any zanak'Israely miverimberina matetika ao amin'ny baiboliny hoe mana. Satria zany mba sambatra ihany ianao satria Andriamanitra mihitsy no mikarakara sakafo ho anao. Ny irery any zanak'Israely zany mana vanan-danitra mihinana, tsy mahandro, tsy manao inona fa tonga dia mihinana. Ny reriana zany mana zany. Ary mitovy no hoanin'izy rehetra, samy nahazo, samy nihinana an'io. Ary tsy lany isan'andro misy. Mana zany izay. Dia ny faharoa koa ny sotro zareo fisotro ara-panahy, rano ara-panahy, ny sotro tamin'ny vatolampy fanahy nanaraka azy izy. Raha tadidinareo amin'ny tantaran'ny Israely nisy vato imbetsaka zay nivoahany rano. Anankiray ny tresaka, anankiray ny kapohan'ny Mosesy dia ny bibika rano. Tsy mieritreritry vetsika hoe hafahafa, tsy loha rano ange fa vato.
danonao mikapoka vato ato raha misy rano mivoaka vato io zany hoe tsy normal zany na dia fahagagana ary hoe vato no mamoaka le rano dia azavain'ny Paoly apôstôly hoe izy io ke tsy vato fa vato lampy fanahy ary tsy vato lampy fanahy fa iza io i Jesosy io vato fehizoro le nikapohana ny ratraina ny tsindromona tamin'ny lefina dia nivoaka rano sy rà i Jesosy zany io vato lampy manaraka io rehefa nona ny zanak'Israely miady maditra le vato lampy nivoakapoka amoaka rano azy nisotro any koa zareo izy nefa ny ankabeazany naninona ringana koa tanany zay koa zany ilana fitandremana ringana ihany koa tanany efitra tsy hoe mpandray fanasà mitompo ianao dia mizitizity fahatamy fa mila iainanao io fa raha tsy zay ringana koa ianao fa mila iainana io tsy zay mpandray fanasà mitompo rehetra koa zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko izy no hiditra amin'ny fanjakana fa izay manao ny sitrapony raiky i Jesosy manazava-nio amin'ny Jaune azavainy misimisy ina midikany mana Jaune 9 hitantsika amin'izay fa le jiosy mirehare amin'le mana mihitsy Jaune 9 Jaune 9 manomboka amin'ny andininy 70 hatramin'ny 7 Jaune 9 andininy 70 hatramin'ny 7 vakitsika ore tamin'ny zany hoe ny jiosy zany inona ary ny famantarana tanao mba ho hitanay inona moa no asa tanao ny razantsika ny inona ny mana tanany efitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tanan-danitra nomeny azy ho aminy o Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tsy Mosesy na nomenareo mofo avy tanan-danitra fa aminaraiko ny manerony tena mofo avy anan-danitra fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy anan-danitra ka manome fiainana ho azy hoy izy ny jiosy hoe ianao raha mba misemolay manaova tahaka ny Mosesy nanome mofo avy anan-danitra na itsy ny Jesosy aloha tsy Mosesy izy nanome le mofo fa ny raiko izay anan-danitra ary iny koa tsy tena mofo koa iny tsy io le tena izy fa tamindindona ihany io fa ny tena mofo izaho ny mofonaina i Jesosy ary mbola nasiany Jesosy mafy koa zareo amin'ny andininy 770 sy ny 50 vakitsika andininy 770 sy ny 50 ny razanareo ny inona ny mana-tanany efitra nefa maty ihany ity ny mofo izay midina avy anan-danitra mba tsy ho faty izay mihinana tanao nampatsahiviny Jesosy iteny Jesosy ihany tsahiviny Paoly hoe maty ihany zareo na ninona anio ary maty ihany dia ny andininy 750 amin'izay no vakitsika fa ho Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny ranony ianareo dia tsy manana fiainana ao anatinareo zay le fisotro izay le fihinana i Jesosy miteny tamin'ny vehivavy Samaritana hoe raha fantatrao ny fanomezana n'Andriamanitra sy za miresaka aminao dia ianao omeko rano velona ary na izy misotro ny rano omeko dia tsy angetaheta intsony amin'ny Jaune 7 izy milaza hoe raha misy mangetaheta aoka izay anatinaka isotro nihinana ny reziny zanak'Israely kanefa naringana ihany mila iainana koa tompo koa io mahampandray fanasà amin'ny tompo io zao nefa ny manahirana tsy mora miainana io ny andiny Luka 2:20 misy zavatra mahalana ihany no ampianariny mpampianatra ary na amin'ny teolojiana ara dia manahirana manazava-nio Luka 2:20 teo ary zay angamba natonga an'iny somary diso kely fa tsy tiany devolo ampianarina angamba izy satria io anisan'ny texte manahirana Luka 2:20 andininy 770 hatramin'ny 720 teo izy io zany hafahafa mihitsy nefa Jesosy mitena an'io raha i Paoly maka hoe tevitry Paoly zany raha i Petera Jesosy andininy 770 aloha vakitsika tonga anipo hafa aty ambony tany ka manahoana ny faniriko mahirehetan'izany sary afo zamina tsipiny Jesosy mampaninona avy ny afo
mampafana aloha mampazava fa maninona koa mandoro nadiovana volamena sy ny sisa mandio teo mahay zao ankarafantsika io zany hafahafa iteny Jesosy anipy afo ary tenemy tsara anipy da ny hoe tsy fanamasina zany teneny fanamasina tsy atsipy fa milatsaka anipy afo ao izy irehetra io jereo amin'izay ny fanajavana ary zay le manahirana andininy faraika amin'ny 50 vakio manko ataonareo va fa tonga anome fihavanana ty ambony tany a tsia ho za aminareo fa Jesosy zany a mpampiavana amin'ny ankilany nefa ny maninona mpampisaraka zay masarotra azavainana io izy ny teny fanevany Dorcas hoe Kristy ny fihavanantsika rehefa miady nareo dia tsy hita le izy zay io Kristy Jesosy vaty fehizoro fa io zany manahirina amin'ny teolojiana ary manazavana io ary tsy fampiasana matetika fa androany zany izy zavena hoe mampisaraka koa i Kristy rehefa tsy hainao miaina mampanefana samy tompo anao nasiny ohatra mihitsy le izy tsy vitan'izany manasiny ohatra raha misy olona 5 ao aminareo izy dia 3 contre 2 jereo tsara fa tsika rehetra manko niarana maky azo teo tsy averintsika hoe ny 5 zany a tsy maintsy ny 2 fanohitra amin'ny 3 ary marina isa tsy marina somary maritra raisiny io fa ny 2 manohitra amin'ny 3 mbola tohizany ihany anatin'ny fianakaviana ny ray anohitra ny zanakalahy ny reny ny zanakavavy ny rafozam-bavy mampisaraka ao anatin'ny fianakaviana zany amin'ireny zany ny valy ny fanontaniana hoe maninona miady ny kristianina io ny anankiray mamaly azy Jesosy efa miteny an'io Jesosy efa miteny an'io mbola manomboka amintsika atin'ny FFKM mara dia efa misy sahirana ny sasany hoe anambady katolika ny zanany dia marikivy izy mianakavy nanomboka zany izy eo ndray misy mikisika hoe fiangonana zanany mbola azoazo ny sasany mo secte dia nany firafozana ary tsy arabainy fa hoe very amin'ny afo be reny tsisy manao an'izany io le izy io miady ao anatin'ny tranao ary nany samy pre fiangonana ary mbola manao dia zay ny manahira hatramin'ny vinanto sy ny takan'izany misy anankiray mo izy mivady samy dekona dia nahazo vinanto a sy mivavaka le kalakely dia namporisina ny vavaka dia mba nazoto izy nianatra katekomena zany izy heritaona sady natao mariazy a vita mbola nafana fo dia niditra avatrany niditra amin'ny omana ho mpiandry ka ny fiomanana mpiandry 2 taona fatatsika fa ny adino 3 taona ny vavahana rahantsika ve zany zavatra zany dia rehefa voatokona mpiandry izy narary le rafozana le rafozana le nampianatra azy mivavaka marary le rafozana zany a dia elaela tsy nety sitrana tongava ny tany le rafozana ianao rahavavy a efa tsy rafoza tsony fa niova rahavavy bako ianao rahavavy mibebaka mafy fa misy fahotana betsaka loatra sady ria izy nandroaka dia mieraky ny trano dia lalaely ihany le rafozana hoe zany nampianatra anao ny vavaka azontsika be le izy za zao zavatra mbola befabefa sady hoe ndrendrery vao tsy mitanyntsika io mifototra mampiady tahaka ny tany Korinto lasa le fanomezam-pasavana indray nampiady Jesosy fa miteny an'io mampiady koa io mivavaka io ny vinanto ny rafozana ny mampiady vao mainka hoe amin'ny finoana hafa mihitsy le olona musulmana boudiste na tsy haiko nataka an'izany io zany a tandremo manomboka anatin'ny tokantrano tenen'ny Paola Jesosy mihitsy ny teny an'io ary zay manahirina an'io a io ny mahatonga nazavana le hoe maninona miady ny kristiana Jesosy fa miteny ny 2 anohitra amin'ny 3 ny mpianaka ny mpirafozana sy ny sisa ka dia manahirina ihany miteny hoe Jesosy Kristy nanipy an'le afo irehetra io sarotra be raha tsy olona mahay manazava ny manazava an'io dia ndraindray io tsy torian'ny mpitandrina mihitsy na satria sarotra zavaina izy raha tsy atao ohatran'izany hoe noho ny amin'ny Kristy rehefa tsy haintsika mandray an'io dia lasa mampiady io lasa mampiady io lasa anaovana zavatra hafa io lasa ifanenjena io
dia izay le telen'i Kristy nefa tsy maintsy toriana i Kristy samy mitory an'i Kristy daholo na mifampitody damosina ara fa misaraka ary izay zany a no ampatsahivon'ny tombo antsika eto hoe amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly hoe rehefa tsy hainanao no mahavita batisa sy ny mahampareferansa ny tompo dia aringana ihany ianao tahaka ny Israely ozy izy fa Israely koa neny natao batisa tamin'ny ranomasina mena Israely koa neny mba hanana ny ray fanasà amin'ny tompo tamin'ny alalan'ny mano sy le vatolampy fanahy fa ringana koa zany a ny ankamaroany ao anatiny ao izy any teo ringana dia miezaka zany tsika zany ao anatiny ao ary sahy miteny hoe raha telo tafiditra any aho za mbo anatin'le telo za aloha anatiny zay ianao raha mbo tsy sahy an'izany anao sahirana satria tamin'lehibe rehetra telo ihany no tafiditra taminy fa sisan'izay ny ankizy sy ny tanora kely teo amin'io dia mampieritreritra be ty tenin'ny Paoly apôstôly ty satria ohatra mitsotsotra zany izy fa rehefa zavaina tena masika be mihitsy a raha ny lafiny statistika zany ny eritreretina zany dia akatona ny fiangonana satria telo ihany amin'ny olon-dehibe zany a 30 taona miakatra raha amin'ny andro antsika manko 20 raha saina mivoaka daholo ny 20 taona ato amintsika miakatra firy sisa tabelato ireo nefa no akana telo ngamba fanaritika be tokotany idiran'le telo a hoe midira ty ny telo voalohany fa entin'ny Paoly eritreretiny hoe aza mandrimandry manana retina mila miaina mahavita batisa itsika mila miaina mampanefana samy tompo a dia tonga amin'le fiteniny amin'ny apokalypsy hoe maro tsy hita isa no makana an-danitra miara-mihira amin'ireo marobe anan-danitra ho tanteraka aminao na izany amen. Andeha iombona amin'ny vavaka fifonana isika ry havana hivavaka isika ry Andriamanitra Tompo rainay izay ny an-danitro misaotra anao zany amin'ny teninao izay manambara ny sitraponao izay tianao tanterahinay misaotra anao izay fa tianao kristianina miorina ao aminao mandrakariva izahay ka tianao iaina ny mahavita batisa sy ny mahampandray ny fanasan'ny Tompo anay kanefa Andriamanitro rehefa nahareza ny teninao izany izahay dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy tsy say akory na dia hiantso ny anaranao azy fa teo amin'ny fiainanay tokoa dia tsy mba nahay ny aina izahay tsy nahay ny aina ny mahavita batisa tsy nahay ny aina ny mahampandray ny fanasan'ny Tompo anay fa ny fiainanay araka ny nofo ny fiainanay araka izay fisainanay izany no ny ainanay ka dia matahotra tokoa izahay fa ny teninao dia mazava fa isany ho aringana tokoa izay tsy mahay miaina amin'ny mahavita batisa sy ny mahampandray ny fanasan'ny Tompo azy ko ankehitriny Andriamanitro dia mifona aminao zahay mamelany elokay mamindra fo aminay ny amin'ny tsy fahaizanay miaina rehetra mamelany elokay Tompo fa ny tianay sy izay mba etaeta ny fonay dia ho isany voavonjy ao aminao fa tsy ho isany izay ho aringana ary dia mino sy matoky izahay fa amin'izao sisa izay ianao dia hamela ny elokay hanafaka anay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra ka hitaridalana anay mandrakariva amin'ny sitraponao dia mamela ny elokay Tompo mamindra fo aminay noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjo ny vavahanay toy izany amen.
Jehovah Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fiantrana, koa ho antsika rehetra izay niaiky ny fahadisoantsika ny bebaka marina teo anatren'Andriamanitra, andehantsika hitsangana indray niteny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faheken'ny fihavanako, ho Jehovah mpamindra fo aminao. Ary ho ihany koa ny apôstôly masina manao hoe fa na iza ianareo natao batisa ao any Kristy dia nitafy any Kristy. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, fa izy no avitra noho ny fahotantsika. Koa ambara ry havana fa voavela avokoa ny eloka rehetra noho ny anarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Noho izany famelan-keloka izay nomeny Tompo antsika zany dia ny hira fa 990, ny andininy faharoa sy ny fahatelo no hiderantsika n'Andriamanitra. Ny foloalin-da sy vetsin'ny foloalin-da fa be dia be manao mystère binina miandra lilo fotsiny. Hipetraka isika. Efa tafiditra ny fampianarana tamin'ny ankatoka isika tamin'ny toroteny teo, ny hira fa 700 no raintsika dia mangataka olona zany hivavaka eo anelanelany eo, izay vavaka tianao atao ho antsika, ho an'ny mpanefana Tompo, ho an'ny firenena. Olona 3 zany no hiakatra eo zany, misy fahavalo maro isaky ny tapitra ny andininy dia misy vavaka zany. Olona 3 zany ny ilaina hitsangana ny mpanefana Tompo rehetra, miakatra avy hatrany izay olona 3 hanao ny vavaka eo anelanelany. Andriamanitra andrenanahary, rainay masina indrindra, mitoetra ny an-danitra. Rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tomponay. Misaotra anao izahay raha mbola afaka tonga ty am-piangonana
midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao tamin'izao maraina izao. Fantatray fa fitiavanao anay izany. Kanefa Jesoa, tsaronay amin'ny fiainanay, amin'ny andavanandro mpiainanay fa misy fahavalo maro tokoa. Mifofo anay, miady aminay, manelongelona anay, manao izay tsy ahatazomanay ny famonjena ny menao. Tsy ahafahanay miaina anatin'ny batisa sy ny mahampandray fanasan'ny Tompo anay. Mamela ny heloko ay Tompo, fa tsy voatohitray izy ireny matetika. Indraindray izahay dia lavony, indraindray izahay voatoanany, indraindray koa tsy hainay ny manavaka izay tokony arahanay, izay mahafinaritra ny fonay, mametimety ny nofinay, heverinay fa haim-panahy, ka izy ireny ambiance fotsiny. Ambiance mitondra makany amin'ny fahaverezana. Tsy hainay indraindray manavaka ny lalana izay tokony hodiavinay, arahanay, na dia efa mpandray fanasan'ny Tompo ara izahay. Satria maminay loatra ny fiainana amin'ity tany ity. Ankafizinay loatra ny rendrarendra amin'ny fiainana eto an-tany. Mamela anay, mamindra fo aminay Tompo. Ka manomboka amin'ny ankehitriny dia mangataka aminao izay ny arovanao anay amin'izany. Mampianaranay ankatoa, mampianaranay andinika, hamaky, ary hiaina mandrakariva ny tenin'ny soratra masina izay ampianaranao anay isan-kerinandro amin'izao fiangonana izao. Ka mba hiainanay amin'ny fo feno fahatokiana, amin'ny fo feno fankatoavana, ary ny finoanay ampitombo ihay ankatoanao tianao Andriamanitra. Ampianaro izahay ho tia hamaky Baiboly, ho tia handinika ny Baiboly, fa tsy hoe ahay ny teny soratra masina fotsiny ihany, fa hiaina izany amin'ny fiainanay isanandro, ka aizanay tazona ny famonjena izay efa nomenao anay tamin'ny alalan'ny batisa, tamin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny Tompo, izay ositra efa niraisinay taminao amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Izany rehetra izany Jesoa dia angatanay amin'ny anaranao nametrahanay izay mivavaka, ary mino sy matoky izahay fa ankasitranao zavatra angatanay aminao. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra sy miteranao zay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Misaotra anao indrindra izay no ny fitantananao anay ka tafavory eto amin'ity tempolinao masina ity, izay tsy hafa fa vavavatany lanitra hatranon'Andriamanitra. Misaotra noho ny nanomezanao anay fahasalamana, nanomezanao anay hery sy tanjaka, dia misaotra koa Tompo noho ny nanomezanao ny teninao, fa ny teninao tokoa dia hainao anao azo azy, ary falimelombelomana ny fanahinay. Dia mangataka aminao azy ankehitriny mifono aminao, satria ataonay tsinitsinina ny firaisana latabatra aminao. Adinonay izany rehefa tonga ny fotoana anaovana izany firaisana latabatra aminao izany, dia mamindra fo aminay mpandray ny fanasan'ny Tompo, mamindra sy aminay izay rehetra tafavory eto. Ankehitriny izay Tompo dia mangataka aminao mba ho fenon'ny fanahinao masina, ka ho azoto handray ny teninao, azoto ihany koa amin'ny famonjena ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Dia mivavaka koa izay Tompo ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ity tempolinao masina ity, mba homeny ny fanahinao masina izay rehetra fantatrao masono tsirairay.
misy ao anatin'ny tsy salama jesosy dia ianao nangatahanay nasitrana an'izy ireny. Misy ao anatin'ny fahasairanana dia ianao nanome vahaolana ho an'izy ireny. Misy ao anatin'ny korotana miady dia ianao jesosy nandamina an'izy ireny. Dia mangataka aminao koa izay mba amindranao fo sy asanao mahery ao anivon'ity firenena mahalalana ity. Miasa tompo ao anatin'ireo mpitondranay ny filoham-pirenenay ny manam-pahefana eo teo amin'ity firenena ity mba tena hay anatona anao sy anakina ny firenenay ao aminao. Dia izany vavaka izany ray eo dia asandratray ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra tompo. Amen. Saotranao izay Andriamanitra rainay eo fa tsy diso anjara taminao. Voatany an-trano izahay dia ianao ny tatana sy mivimbina anay ka tonga eto amin'ity toerana ity izahay. Ay misy anjara ho anay tsirairay avy ny afatra avy aminao izay nety mpanomponao teo. Apetraka am-pelantananao tompo mba tsy handalo amin'ny sofinay fotsiny izany fa tena iainanay ao amin'ny fiainanay ary tehirizinay ao am-ponay. Fona aminao izay Jesosy ho anay izay vita batisa raha tsy nankatony didinao izahay. Fona aminao izahay izay mpandray fanasan'ny tompo raha tsy nahay nitazona mampandray fanasan'ny tompo anay teo anatrehanao. Mpanota tokoa izahay nefa Jesosy io aoka mba tsy niatezeranao anie no ananaranao anay fa araky ny habe ny famindram-ponao sy ny fitiavanao anay. Manomboka izao izay Jesosy dia hiezaka mihitsy mba ahay iombon-databatra eo anatrehanao. Hifonanay aminao malagasy rehetra fa mpanota izahay nefa ty Madagasikara ity dia efa ny Kristy ary Kristy ny eo amin'ny Madagasikara. Hifonanay malagasy tsirairay avy tompo ary apetraka eo am-pelantananao mba hanompo anao sy dera raha kalazanao manomboka izao. Apetraka eo am-pelantananao koa Jesosy tompony amin'ity fiangonana ity fa raha manatrika eto ianao dia mba ho hitanao anie izay tsirairay avy fa tsy ho isy izay tsy ho hitanao. Foy ny fisainanay Jesosy io ka izany vavaka rehetra nataonay teo izany sy izay mahasoanay nefa tsy voatoninay dia apetraka izany eo am-pelantananao. Saotranao ray eo. Amen. Mangataka lehilahy anankiray hiakatra hivavaka sao dia tian'Andriamanitra hoe vehivavy ihany no vonjeny. Miomana risakaiza be ny fahavalonao dia isy lehilahy anankiray. Terainay ny anaranao ry Andriamanitra rainay eo satria navelanao hivory ato amin'ity fiangonanao ity izahay. Navelanao hitaraina, navelanao angataka, navelanao hiara-iombom-bavaka
navelanao idera sy amin'ny voninahitra ny anaranao. Maro no nikasa kanefa misy tsy afaka nanao izany, fa zahay izay mivory eto kosa dia matsiaro manana tombo manokana satria avelanao miresaka mivantana aminao. Fantatray fa mihaino vavaka ianao ka mangataka ny famindrapo avy aminao zahay. Betsaka ny zavatra tsy tanteraka eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Raha matsiaro manokana izay tamin'ny voady amin'ny mampandray fanasan'ny tompo anay, ny hoe hamaky ny teninao, hianatra ny teninao, hampiatra ny teninao amin'ny fiainanay. Impirimpiry moa zahay no tsy nanatanteraka izany. Impirimpiry zahay minimikipy, mieritreritra zahay fa tsy manino n'izany zavatra ataonay izany. Avy eo zahay mibebaka nefa tsy maharitra akory fa miverina manao ny fahotana izay sitraka ao, ary eo masonao foana zahay no manao izany zavatra tsy mety izany. Mamindra fo aminay, mamelany elokay raha eo. Mangataka aminao ary zahay izay voavonjinao, mitondra mbavaka zahay ho amin'ny ireo tsy salama rehetra eto amin'ny firenenay eran'izao tontolo izao, ireo izay manana ny aretina mitaiza na ny trano zany na ny amin'ny hôpitaly, naiza misy azy ireo. Ianao tompo no hikasika hanome fahasitranana feno azy ireo mba hahafahany mijoro vavolombelona, fa ianao tokoa tompo no nanome vahaolana, na ianao tokoa tompo no nanasitrana azy ireo. Mivavaka koa zahay ho an'ny firenenay, tsy miafina aminao ny fahasairanana mandalo eto amin'ny firenenay. Ianao no anolo-tsaina ireo mpitondra isan'ambaratonga ny avy, miainga any amin'ny filoham-pirenena zany, eo amin'ny membre ny gouvernement, ireo mpitondra isan'ambaratonga ny avy hatrany amin'ny fokontany, ary izahay dia halala ny zavatra tokony ataonay eto amin'ity firenenay ity, ka tsy andry ny hafa foana zahay vao hampandroso izany, fa ny saina izay nomenao anay tsirairay avy dia hoentinay hampandrosoana ity firenenay maminay ity. Vavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonanao maneran'izao tontolo izao. Ampitoero ao anatinay mpino anao tsirairay avy ny fanahy masinao, ary mivavaka koa izay ho an'ireo mpitondra anay, ny mpitondra fivavahana, ny mpitandrina, ny fianakaviany izay mitory ny filazantsaranao. Maro ny sedratrehan'izy ireo, maro ny olana, maro ny fahavalo izay manapotika mba tsy hahafahan'ny fanjakanao mitoetra eto amin'ity firenenay ity. Ianao Jesosy Kristy tomponay no atsoinay hitatana azy ireo, hiaro azy ireo, ahafahany mampandroso ny fanjakanao. Fony ny fisainanay, maro ny zavatra mbola tianay angatahana, fa fantatray fa na mbola tsy nangataka akory ary zahay dia efa nomenao anay zany. Vavolombelonao ny tenanay tsirairay avy, ka ampitoera ao anatinay zany tompo ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay no asainay manono izany vavaka izany. Sotra Jesosy eo. Amen. Dia araitsangana isika rehetra ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanekam-pinoana apôstôlika izay ombona antsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao no iarahantsika manonona manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka Ponty Pilato, nibonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tamy amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombolana ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty.
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ipetraka isika. Tia zaza ny Jesosynay 3:70 andininy voalohany ihany no manantsika amin'ny fanonoran-jaza. Zazakely rakoto mamonjy sony avo iraina dia atolon'ny ray aman-dreny rakoto arisorija atovoery zosy razafa monjy riva tiana ho isan'ny fiangonana ankehitriny amin'ny fianakaviam-betsika. Ny andininy voalohany amin'ny tia zaza dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Misaotra ny tompontsika azoantsika mitondra zazakely izao natrehan'Andriamanitra sy natrehan'ny fiangonana. Aminaran'ny fiangonana ara-bananareo, eno ny teny soratra masina. Fa ianao efa nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nankinina taminao hatrao am-boka, hatrana-kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Bokoa ny soratra masina. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy dia nitondra azy nakotany Jerusalema izy, mba ho atolotra ho amin'ny tompo. Ko atolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa nomenao dimy sy fary reto ray aman-dreny reto. Vavolombelon'ny fitiavan'i Kristy tokoa izy ireo, ka miompifaliana amin'ny fiangonana ankehitriny. Ngatahanay ianao Kristiny hiara-monina amin'ny zaza, hiara-monina amin'ny fianakaviana, ahatonga azy ireo hikolokolo anabe, ampanjaka ny fitiavana sy ny fahendrena, ka ahatsapa izany zaza zany fatokantrano misy Andriamanitra izany. Toan'ny fanahy mahazotony ray aman-dreny, azoany manolotra an'izany amin'ny sakrameta masina amin'ny fotoana mamety izany. Tahiko izay fiangonana hitaiza ireo zanakay n'aiza misy azy ireo, mba hananany taranaka vanina eto amin'ny firenenay tsy manerina izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Amen. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana dia arabenina reny men'Andriamanitra ny fara. Ento izao zaza izao tario hitombo saina, tena ary androso fitie amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Amen. Fifaliana ampy fifaliana itsika satria misy koa manolotra an'izany amin'ny sakrametan'ny batisa. Vala amy 720 andininy voalohany sy ny faharoa no iraintsika. Tsika reto manolotra an'izany amin'ny sakrametan'ny batisa. Okaro ny tsika miteny fanorenana izao sakrameta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandandra izay tiany taminy, ko mandehana ianareo, dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrona izay rehetra nandiko anareo.
ary iza mombanareo manakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao ary oriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa. Amen. Noho izany ry havana mangataka anareo avatrany nitodika any amin'ny fiangonana hamaky amin'ny pahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba ho tonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay na tanterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisinay n'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba hahazoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra seksolary izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hatanterahana izany. Amen. Mangataka antsika fiangonana hitsangana angataka zany herin'ny fanahy masina zany izay hanome hery azy ireo hitezany ny zanany. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany ny sankramenta ny batisa. Koa mitalao aminao zahay ray io, manatre anay, aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane, ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampita fio ny zanakao izy, ary piraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahy masina, izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao ihany koa izay ry tompo tianay io, fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombonay anao aminao Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitahirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azony manan-tanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao, omba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra
izay ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniny ary indrindra ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vato izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Rakotsafy Sahaza. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo, anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao. Ento izao zaho zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. 7 amby 900 no iraintsika sy anatanterantsika ny rakim-pisaorana no izany fahasoavana ny raisitsika izany. Mbola ho aminareo rehetra ny riavana no fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ampatsahivina ny dekolina sy ny olona rehetra fa hisy ny fiofanana izay arahana amin'ny chapelle militaire Ivato Arivomamo Manjakandriana ary Akadilalana ho tanterahana ny sabotsy 9 oktobra ho avy izao. Ny fisoratana anarana dia efa afaka atao ao amin'ny biraon'ny sekretera. Entanina ihany koa ny sampana rehetra fa araka ny toroaten'ny fiangonana dia ny alahady 30 oktobra no farafanaterana ny toate any amin'ny biraon'ny fiangonana. Ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ary ny komite teknika dia miantso ireo rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana manokana mahakasika ny sary sy feo.
mba hanampy ireo teknisiana izay misy ao ankehitriny. Ho an'ireo izay manana fanomezam-pahasoavanareo dia angaviana anatona mpitandrina na ny biron fiangonana na ny komite teknika ary mankasitraka antsika sahady amin'ny famaliana ny antso. Vaovao avy amin'ny sampana. Ampatsahivina hatrany sampana sekoly alahady. Ampatsahivina hatrany isika mpiara-manompo fa ho fanohanana ny hetsika fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy 15 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela Manakavy, ny sampana sekoly alahady dia afaly manasanao andray anjara amin'ny concert rantsana tany-ketsa izay atao ny sabotsy 13 oktobra 2024 manomboka amin'ny 3 ora torakandro eto am-piangonana. Ny fanasana ray alina ariary, bietsotra 3,000 ariary efa azontsika raisina any amin'ny mpampianatra sekoly alahady. Ilazana ny komitin'ny sampana sekoly alahady rehetra izay ahitana amin'ny birao, mpampianatra, solon-tenan'ny ray aman-dreny ho tonga hanatrika ny fivoriam-be andalinan'ny 3T ny sampana sekoly alahady 2024. Izany dia ho tanterahana ny alahady 10 oktobra ao aorian'ny fanompom-pivavahana. Avy amin'ny AFF. Ny asabotsy 2 oktobra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina ny fivoriam-be ho tanterahana eto am-piangonana. Lahadinika amin'izany jery totika 2024, vinavina 3T 2024, fifidianana tompony andraikitra ara-panahy. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny SAFIF. Andrasoary ny ondriko, jaona toko 2020 andininy 512, misy ny asa sy fampahirezana ny alahady alahady 4. Manentana ny olona ihany koa anatrika ny maraim-baovao izay isaky ny talata sy zoma manomboka amin'ny 9 sasa maraina eto am-piangonana. Misy ihany koa ny famangina fonja izay ho tanterahana ny alarobia 9 oktobra ho ataon'ny sampana fifoazana mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba hanatanterahana izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana Dorcas. Misy ny fampianarana ny hariva amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Anio ihany koa no andiniana ny 3T sy ny fankalazana ny 15 taonan'ny sampana Dorcas. Avy amin'ny sampana VFL. Ny sampana VFL dia andeha hanatrika amin'ny fanasana any amin'ny Ikolo Maintomilali, FJKM Ambohina Ampitalata Maty anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Andray anjara hira 3 izy ireo amin'izany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Avy amin'ny komity liturjika. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy, iangaviana mpikambana ao amin'ny komity liturjika, ny filohan'ny sampana rehetra, filohan'ny sampanasa, ny filohan'ny katekomena, mba hijanona vetivety ao aorian'ny asa sy fampahirezana izay ataon'ny sampana fifoazana rehefa avy eo. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, ny rantsana, fanatanjahantena sy fialamboly dia mikarakara fiaonana ara-pirahalahiana football izay atao ao amin'ny kianja Père Pedro ny sabotsy 7 oktobra tolakandro. Faly manasa amin'ny fikambanan'ny dekolina soloa olona ary ny sampana skoty izy ireo andray anjara amin'izany miaraka amin'ny STK. Mariana falasy vavy no asaina amin'izany makasitraka amin'ny fandraisanareo anjara. Dia toy izay indray vaovao ray androany riavana ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny izany raharaha izany. Kasika ny fivoriana, raha vao mamory filohan'ny sampana dia tsy maintsy misy biron fiangonana, ny SG tsy maintsy manatrika eo. Raha tsy izany dia le komile tompony andraikitry ny ara-panahy ao vao misampana no antsoina reo tsirairay avy. Izay ny anatin'ny komitin'ny liturjia, misy soloteny isa-tsapany natao hoe mpiandraikitra ny ara-panahy. Raha vao mamory filohan'ny sampana dia tsy maintsy misy filotenan'ny biron fiangonana eo, satria rafitra zareo. Fifaliana antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiana amin'ny reto zanantsika ndre mamonjy finoana Antsaniaina sy Rakotarosoery lalaina. Asa nao zareo. Ry arina ry zareo mibavaka nareo ny fiangonana. Reto avantsika reto hoe mangatantsika entina mibavaka ny masina fanambadiana. Razafy Nakotiana sy Edy Gabriela. Ry arina ry zareo dia mibavaka nareo ny fiangonana. Misaotra tompo. Rakotonirina antenaina sy Randimbison Misarsoa Gastina. Ambanivohitra. Ireto avantsika reto kasaina
atokana ho mpandefana samy tompo miona mpitandrina zareo larobi fa mbola tsy niona tamin'ny mpitandrina fa entina mbavaka zany mba voatokana fa mety tsy ho voatokana raha zanamparana aja raha zafimbela andreny menjanary tsiry lala miaja santatra miakatra ty izy reo izy reo zay mieritreritra natokanao amin'izany vavakytsika misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao amin'izy reto an'olo tena iray latabatra aminao ianao no mifidy ianao no miantso ianao no manindry aseho ianay no fanindrinao ary ianao koa no manazy ireo amin'izany raha sitrakao no ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo amen mahazo toerana amin'ny larobi miaona amin'ny mpitandrina ny akon'ny saloma amin'ny aumônerie militaire avy arina ny sana mamangy atsika ao velany ao ngamba zareo raha tsy diso no gala izy ireo dia ohatra mitondra bie zareo efa namidiny teo tamin'ny maraina afaka mandray amin'izamitsika fanamariana ny famenara-pahasalamana no ny tsahatra fa ny fitandremam-pahasalamana amin'inona ny fitandremam-pahasalamana mitohy port de masque obligatoire zany atao amin'ny fiangonana etony arovava sy orona ary tsy mitakosina be loatra zany le piray trano zany no tokony mifanakaiky zany raha ny tena marina zany mbola misy ny fisafasana tanana sy ny gel misy ny fanorahana ny zavatra rehetra dia mihezy sika mitandrina zany raha marefy ianao dia azonao atao tsara mipetraka ary amin'ny tokotany misy rivotra tsara ty varavarina ty tsy maintsy misokatra foana azo rivotra tsara tsika iara iasa ny décor sy ny concert zany anambony any misy varavarakely tokony sokatra daholo zany mba ho ampy tsara amin'ny rivotra ato ary azo adonona mivavaka riavana fa tsy mbola lasa akory ny aretina na vita vaksiny ary ianao aza amin'ny geste eo fa sao dia sahirana amin'izany irosy amin'ny rakitra isika eo ny tokopira hira ao anatin'izany
misaotra n'Andriamanitra ry havana ny amin'izao fotoana izao a ampatsahivina fa misy ny asa sy ny fampahirezana hoarinan'ny fotoana ary saina avy hatrany ireo izay mangetaheta amin'izany a hijanona hiatrika izany amarana ny fotoantsika mialohan'ny tsodrano ny hira fahatelo amin'ny firana fanampiny ary aorianan'ny tsodrano ny hira faharaiky amin'ny 50 amin'ny telonjato ny andininy voalohany sy ny fahatelo no hiraintsika amitsika ny tsodrano izay atolotra antsika amin'ny anaran'ny tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy fa Andriamanitra hatateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika amen. Evangelho
toerana ianareo ry havana iombontsika hivavaka mangina isaotra an'Andriamanitra. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.